Amaraparanantsika ny eo amin'ny taranja baolina lavalava ho an'ny seksiona ihany dia nitanterahana teny amin'ny kianjany Maki Andotapenaka androany ihany koa ny manasa-dalana ho an'ny sokajy diviziona voalohany sy ny ampahefa-dalana ho an'ny sokajy diviziona faharoa ho an'ny seksiona Andrefanarivo na ny Marivantana rugby. Fantatra avokoa ireo ekipa tafita manasa-dalana ho an'ny sokajy diviziona faharoa sy ny hanao ny famaranana ho an'ny sokajy diviziona voalohany amin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny seksiona Marivantana taranja rugby. Androany moa dia nitoy teny amin'ny kianja Maki Andotapenaka izany fifaninanana izany. Ity hitantsika amin'ny sary ity zao dia lavin'ny ekipan'ny JST Talakimaso reto miakanjo manga reto tamin'ny 9/13, ny ekipan'ny V3IS Ivato. Tahaka izao kosa ireo vokatra hafa ho an'ny diviziona faharoa RFC Lalamaty nandesiny US JA Varadota amin'ny 7-8, ny JCA Tomadinika niondrika teo anoloan'ny RC Salem Marorota amin'ny 10-9. Ho an'ny sokajy diviziona voalohany ny RC ETS Soavimasoandro nandesiny 3 Pirana Korondrano amin'ny 7-10. Ary farany ho an'ny teo amin'ny sokajy diviziona voalohany dia resiny RFA Kazomanga ny GSA Tanjobato. Raha ny avy teknikan'ny ankizy aloha zany dia niakatra fa nisy kely fotsiny izy kely amin'le ohatran'ny janona ela be le compétition fa tsy toy lasa ohatran'ny mbola mivakavaka kely le roa dia raha ny lalao indray ny manaraka izao dia mbola miankina amin'ny fandaminana ny terrain satria tsy terrain ity raha malala fa ty ihany ny terrain fakamidy mba midy zany ahafahana manatanteraka ny manasa-dalana rehetrarehetra satria ny quart de finale zany ny an'ny deuxième io any an'ny première fa demi finale io androany io lita teo. Inona mety hoe vahaolana ao anatin'ilay hoe resaka kianja zay somary mampihempotra ny fifaninanana? Vahaolana aloha angamba dia tsy maintsy mifananana terrain manokana mihitsy hoe mba misy fanampin'ity terrain ity ao ataon'ny fitondram-panjakana raha mba mijery an'ilay tanora ny fitondram-panjakana dia fa tsy mahavita hiato sady ato daholo na section firy ny ligue ny fédération. Raha misy match international dia tsy maintsy mistopy kely indray baolina nefa tsika zao ato manana match international roa. Mbola tsy voafaritra araka izany ny fotoana anohizana ny fifaninanana ho an'ny seksiona Marivantana.